Mahakasika toy nilay raharaha lehilahy iray izay nandoro ny vadiny tamin'ny lasantsy noho ny nasarotam-piaro izay niseho tany Mahajanga tany dia mbola mandrahona ihany ity farany izay navandoza ho an'ireo rehetra izay mikasa ny hitory azy amin'izay raharaha resaka fandorana ny vadiny izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity andro androany ity. Arakin'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika ny toy nilay raharaha izay nandorony ity lehilahy izay mbola 12 taona ity ny vadiny velona no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha ho resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Lehilahy roa nangalatra akoho no tratra teo ampanaovana ny asa ratsy ny alahady 9 aprily 2024 tolakandro teny amin'ny fokotany manodidina ny gara Antsirabe. Efa nanofa sikloposy mihitsy ireto mpangalatra ireto ka najanona ankaiky teo ary akoho misa 4 no efa azony saingy navotsony rehefa hitany tompony. Mbola nahitana akoho misa 2 tao anatin'ny tanànan-kanjony reto rehefa nataony mitandro filaminana ny fisavana. Nahitana katsaka sy fotsimbary ihany koa izy ireo ampiasaina amin'ny isarihana ny akoho izay angalarin'izy ireo. Midika fa tena efa mampiasa stratezika isan-karazany mihitsy ireo mpangalatra akoho amin'izao fotoana izao ka raha maso tsara ny akoho so dia lasany zalahy. Polisy iray monina eny amin'ny fokotany Mangarano faharoa Anosibe no saika niharany fitsaram-bahoaka tamin'ity herinandro ity. Voalaza fa nanao fanamparam-pahefana nidaroka mpitondra taxi bisikileta izy io. Nijanona nala olona ilay mpitondra bisikileta, nipitika nefa ny kapany ilany. Voatsindry tao ambanin'ny kodiarany moto izay nentiny ilay polisy izany ka izay no nidarohany ilay polisy ity lehilahy izay mitondra bisikileta ka naratra. Nahatezitra ny mponina izay iretanana tamin'ilay mpitandro filaminana ny zavanisy ka nahatonga ny fitangoronana. Tsy nanaiky ireo olona raha tsy noentina tany amin'ny hopitaly no tsaboina ilay lehilahy izay naratra taorian'izay daroka nahazo azy izay. Tovolahy 70 taona sy 17 taona no tratehaka ny avian'anivon'ny polisy pirenena tao Morondava namaky trano 2 volana lasa ary nisoloky moto ny alatsinainy 7 aprily lasa teo iny. Efa mpamerikeloka ary efa nifonja ilay tovolahy 17 taona ity. Nefa dia izao mbola mitohy manao ny asa ratsy isan-karazany izao hatrany. Eo amin'ny lafiny fisolokiana indray, voasambotra atao Fianaratsoa ny asabotsy 5 aprily teo, ilay ramatoa izay nisoloky volan'olona zato tapitrisa mahery. Nosamborana ihany koa ny mpampiatrano azy izay nanafina azy tany an-toerana tany. Olona 5 samihafa no mitory azy izay nilaza fa hanaovana afera tongolo. Kanjo nanjavana izy rehefa azony ny volan'olona. Midika izany fa tsy misy ny ratsy atao hivaly soa izany fa ninona ny ataonao rehefa manao ny ratsy ianao dia miomana fa tsy maintsy ho avy aminao ny valy niny ratsy ataonao iny. Any Antsohihy indray, commune rurale Andiamangirina, maty voatifitry ny zandary Ilepanga. Anisany namonina hafaty any Edouard izay présidentny FITA. Na efa misy maty voatifitra aza dia mbola sahy ireo dahalo izay mitsapa ny herin'ny mpitandro filaminana. Mandrahona sy manohy ny halabotry any amin'ny commune Ambanivohitra. Miezaka manatsara ny fomba fiasa hamongorana izany ny zandary ka tratra ny velam-pandrika i François Di Lepanga iray amin'ireo namonina hafaty any Edouard izay filoha mpitarika ny fikambanan'ny tanora Antanampizina Antsohihy ny 4 martsa 2024 lasa teo iny. Nandritra ny fanjevona teo amin'ny zandary izay hisamborana azy noho ny halatromby izay nataony no nahavoatifitra azy teo Ambodibonara commune Andiamangirina tamin'ny andro ny 8 aprily 2024 iny. Ity farany izay anisan'ny tompon'antoka tamin'ny famonoana any Edouard avy nirevy sy nitadiombangalarina izy ireo kanefa tsy nahomby ka Edouard izay mifoho maraina hanomana ny velotenany iny no nanaparan'izy ireo ny hatezerany araky ny loharanom-baovao voaray hatrany. Haratsimpanahy tsotra izao fa tsy nisy naniraka, misa 9 izy ireo nanao an'izany raha ny angom-baovao izay voaray.
tsy andeferana izay manao ny ratsy ary mitohy ny ezaky ny fampanintany ataony gendarmerie pirenena amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana mba hanatanteraka ilay fanamby dia gendarmeria mafy na miaro antoko ny fampandrosoana ifotony hoy ny komandy ny tompom-paritry ny gendarmeria Andriamangirana izay nanamafy ny tsy maintsy hamongorana ary tsy avela hivezivezy hanohy ny asa ratsiny ireo izay fahavaly ny fiarahamonina fa indrindra ireo mpamon'olona sy mpangalatromby ary mpampiorohoro vahoaka raha tao ny kajy dia telo tamin'ireo endahy namonina faty any Edouard no efa lavo maty voatifitra avokoa ny roa maty voatifitra tao Antsaonjo iray ity maty voatifitra tao Ambodibinara ity telo amin'izy ireo no mbola mirenireny ary karohina anisan'izany Igeda sy Meli avy ao Antafiandakana ary lehilahy iray avy any Ambiahely ndao amin'izay ho resahantsika ny mahakasika ny tohy ny ilay raharaha fandorana ny vady izay tany mahajanga tany manao antsavo amin'ny fanjakana ambony ny fianakaviana ilay tovovavy 20 taona izay may kila nodorany sipany tamin'ny lasantsy tao mahajanga mbola miady manaina io tovovavy io saingy mbola sahy manao vava sy fandrahonana ihany ny nahavanin-doza ampiororony ny fianakaviany ilay tovovavy ary efa fanao n'ity tovolahy ity izany hatramin'izay tao anatin'ny 9 taona teo mantsy izy sy ilay tovovavy no niaraka ary mbola tsy vita ninninna izy ireo nandritra izay nanana retim-potsy fidiny mihitsy moa ilay vehivavy sipany satria efa matetika loatra ny vono sy ny daroka izay anaovany azy nisy fotoana nohidian'ity mpamily bajajy ity irery tao an-tranony izy ary nanamparany ny herisetritra tao ka tsy navelana raha tsy efa saika maty nikasa hitory azy ny fianakaviana ilay tovovavy tamin'izany fotoana izany kanefa tsy sahindray noho ny fandrahonana ataon'ity lehilahy ity namoaka vava mihitsy izy fa nadia hotoriana aza ka migadra dia hovonoany tsirairay ny fianakaviana ity sipany ity rehefa mivoaka ny fonja izy tsy sahy mihitsy ny ankilana araka izany ka izao zava-doza tonga amin'ny fandoroana velona izao no ny afarany ity afera ity ka ny hanatra tsara ho marina fa tsy misy olombelona ambony lalàna zany ny eto ary nizaniza ny manao ratsy fa rehefa tratra ianao dia tsy maintsy hiarany lalàna izay eny ekena fa izay manambola izay manambava ireo no marina ekena lalandava fa tadio anefany fa manampetra izany fahamarinana fidina vola sy ny tariny izany ary manampetra ihany koa ny eo amin'izay resaky ny kolokolo izay fa rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy higadranao dia tsy maintsy hiarany lalàna foana anao amin'izay fotoana izay ninninona ny fahefana izay nananao ary ninninona ny fahaizanao olona ambony izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa neto sanandro tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa